Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny MCTV. Fandaharana toliara ho an'ny Kristy, Kristy ho an'ny toliara. Miainga avy aty amin'ny faritra Atsimo andrefana. Mbola handray ahy ve Andriamanitra? Mbola handray ahy ve Andriamanitra? Fantaniana apetsaky ny olona any anatiny zay. Rehefa te hanatona an'Andriamanitra ilay olo dia mametsaka zay fantaniana zay any anatiny. Ary mety efa isan'izany koa ianao efa nametsaka zay fantaniana zay koa ianao tamin'ny tenana hoe mbola handray ahy ve Andriamanitra? Raha manatona an'Andriamanitra aho, moa ve mety mbola hamelay Andriamanitra? Manoloana ny fahotana zay efa vitako, manoloana ny adalana zay efa vitako, mety mbola afaka handray ahy ve Andriamanitra? Efa be angeny fahotana vitako e. Efa maro anie ny zavatra nataoko e. Mety mbola afaka handray ahy ve Andriamanitra? Mety efa nametsaka zany fantaniana zany tampanompon'Andriamanitra ianao tamina pasteur anao hoe pasteur o, mety mbola afaka handray ahy ve Andriamanitra raha manatona azy aho? Dia ny valim-panontaniana no meko anao androany hoe mbola afaka mandray anao Andriamanitra, satria zanany ianao, satria asany tanany ianao, satria izy namorona anao, satria Andriamanitra nahatonga anao eto ambony tany. Mety novolavolaina tany anaty kiboneny isika fa Andriamanitra no namorona antsika, Andriamanitra nanome antsika fofonaina. Dia ny valin'izay fanontaniana zay dia hoe mbola afaka mamela anao Andriamanitra, mbola afaka mandray anao Andriamanitra. Raha olombelona dia mety tsy handray anao, raha olombelona dia mety hanometsiny anao, raha olombelona dia mety tanisany hatramin'ny lasa vitanao, fa Andriamanitra kosa tsy tanisany lasa vitanao. Manatona n'Andriamanitra, aza misalasala, aza mihafahafa, aza matahotra, fa manatona n'Andriamanitra. Vonina hamela anao Andriamanitra. Ny soratra masina ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:10 dia milaza toy izao ny anaran'i Jesosy Kristy: fa Andriamanitra nenia tsy nijery ny andro tsy fahalalana, fa ankehitriny kosa izy dia mandidy ny olona rehetra mba hibebaka, mandidy ny olona rehetra amin'izao fiainana zao mba hibebaka, mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo zao mba hibebaka. Nenia tsy nijery ny tsy fahalalanao Andriamanitra. Mety tamin'ny tsy fahalalana nanovanao an'izany, satria mbola tsy nanan'Andriamanitra ianao, satria mbola tsy mivavaka ianao. Fa ankehitriny kosa hoe ten'Andriamanitra hoe mandidy ny olona rehetra mba hibebaka izy. Rehefa mibebaka ianao, manaiky hiala amin'ny fahotanao ianao, manaiky hanova famindra ianao, manaiky hanova pejy ianao, hamadika ny pejy, mamadika ny tantaram-piainanao, dia vonina handrainao Andriamanitra, ary vonina nomenao fiainam-baovao Andriamanitra, vonina nafaka anao Andriamanitra amin'izay zavatra mety mandroanao, vonina nasitrana anao Andriamanitra amin'izay mety areti-panahy na maharetin'ny nofo izay mety mandroanao. Ary izay rehetra manatona an'Andriamanitra tsy mba ho lavo. Ny olombelona mety manavakavaka, ny olombelona mety hanosibohi-tanana anao, fa Andriamanitra tsy mba handanao zany, Andriamanitra tsy mba hanary anao zany, azy ianao, zanany ianao. Ary efa ela Andriamanitra no niandry ianao, efa ela Andriamanitra no nandiny ianao. Manatona n'Andriamanitra ry afako malala. Ianao zay mahita zao video izao, na izanaiza hitanao ty video ty androany, na tanora ianao, na olon-dehibe ianao, na efa antitra ianao, ka vonina te hanatona an'Andriamanitra, manatona n'Andriamanitra, te handray ianao Andriamanitra. Ary zany fitiavan'Andriamanitra zany raha lasana bavy, ameny ny banga ao anatsika ao. Ary zany fitiavan'Andriamanitra zany mitondra fananganana ao antsika, mitondra fanamboarana ao amin'ny fiainantsika. Mety efa rava ny fiainanao, mety efa potika ny fiainanao, fa ankehitriny manatona n'Andriamanitra dia handamina ny fiainanao Jesosy Kristy. Tsy ianao Andriamanitra dia zay ny fandaharantsika androany tokoa, dia tahin'Andriamanitra ianao maomby aza amin'izay rehetra atao.